Ijo, tifiky, velorano, zay itadiavy ny sasany amatorana anareo amin'ny Device not found. fifandrafiny amin'ny tamy malagasy dia tipaky, tetigasy, hoentina animba ny zoty voninahitry ny firenena na eto toerana na eo maso Vorona ne faly rahabatsika rehetra izay manaraka ny pejy Paolo Emilio Raholinarivo Solonavaly nanomboka omaly atoandro omaly alina io androany maraina eo zany de marobe nareo no nangataka hiteny mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena aty. Ary misy sasany aza namadibadika ny zava-teneniko hatramizay mahakasika ny asa-panjakana sy ny administration publique hoe tokony averina ny zavatra nyteneninao de za zany sady nisangisangy no niteny tamile olona kay hay marina ihany zany le zavatra nyteneniko rehetra fa tsy nihenoana satria tsika hoa manao écoute sélective fiditsika ny olona ho henoana rehefa tsy rakoto de tsy henoana rehefa tsy raketaka de tsy henoana efa naveriko injato teto le principe ao anatin'ny administration publique ny zavatra tokony hatao ny fonctionnaire fa tsy nihenoana de zao izy mitranga daholo le zavatra nyteneniko aty aorina de misy sasany aza misangisangy hoe mpaminany hony de za tsy mpaminany fa expert en administration publique, président du syndicat des administrateurs civils, de président des grands corps de l'État à Madagascar. Mbola mitazona an'izay toerana zay ny tenako. Ary nianatra ny antsoina hoe administration publique de nitety sekoly ambony mahakasika ny administration publique nianatra tam'izany ENAM Madagascar, ENA France, ENAP Canada. Sekoly ambony daholo zany amin'ny administration publique. Fa sapanjavatra samy maro, sampapahaizana samy maro maro be no nianarana fa tsy zavatra anankiray fa administration publique. Voalohany de zao potika ny administration publique. Ino ny antony? Misy pouvoir parallèle eto Madagascar. Misy olona manana fahefana ankoatran'ireo nomeny lalam-panorena sy ny lalàna velona afaka mapiditra mpiasam-panjakana ho tendrena de afaka manala mpiasam-panjakana amin'ny toerany. De malemy le mpiasam-panjakana ka hanika rava ny antsoina hoe principe de baïonnette intelligente. Igny moa hadalanao mifaraka ny teneniko hoe rehefa baiko diso de aza taterahina. Ny sasany mbola mandatanteraka satria inona malemy loatra le fonctionnaire. Malemy noho ny pouvoir politika isika de matahotra solombavam-bahoaka, matahotra sénateur sy matahotra lehibe nantoko. De lasa voaviravira lay administration publique, voaviravira le zo, le dignité tsika mpiasam-panjakana mihitsy no voaviravira. De ao koa ny sasany tsy mahay miasany, de ao ny sasany tia tena, de ao ny sasany tsy mamaky texte, tsy mahafantatra inona ny dikany asako, inona ny voasoratra ny lalàny. De zay mahapotika atsika eto. Ka iverenako le izy satria nareo mampiteny ahy de miteny zary tsy teny lava. Fa ny zavatra hitako de misy pouvoir parallèle eto. Misy olona tsy nomeny lalam-panorenana fahefana fa afaka mampily manery hanendry mpiasam-panjakana amin'ny toerana anankiray de afaka manala mpiasam-panjakana amin'ny toerana anankiray. Io de fa mitaraka ny faiblesse tsika. Zao tsika de hiverina hianatra droit pénal général. Zay any amin'ny classe faharoa no mianatra an'izany. Hoe inona ny élément constitutif na infraction de ao ny élément légal. Raha légal izy de agnaty texte zay. Ny zavatra anatin'ny texte ihany hoe reto daholo ny tsy azo atao ka raha vao mandika lalàna ianao de voasazy amin'io. Zay ny élément légal, tsy maintsy misy texte. De manomboka am'le lalam-pandroenana zany de fa anatin'ny lalam-pandroenanao koa ny zoarovana sy ny zavatra tsy azo atao sy ny lalàna pitsopitsony sy ny loi spécifique. Ao ny élément matériel, zay le corpus. Hoe tena nanao le olona
le agent zany azany fitenenana za zany nanao zavatra de zany baby le saziny igny zavatra igny de ao ny élément moral le esprit le agent manao azy l'état d'esprit le olona hoe inona ny antony nanaovany an'ity na tsy nanaovany an'io fa endrikendreny de eo tsika vao miditra am'izay minentsona hoe procès équitable satria zay mianglobe ny zavatra rehetra inona daholo ma procès équitable procès tsy maintsy mi anatina en vertina texte no hitsarana olona lalàna velona zany ny hitsarana olona de izy ny tsara azy fitsarana mahaleo tena tsy mitanila zay ny antsona hoe justice indépendante et impartiale anatin'le procès équitable zay zavatra zay na de eo azy ny antsona hoe intime conviction des juges de tsy maintsy se basé amin'ny lalàna velona le izy fa raha tsy zay zany makany amin'ny lalàna velona zay de tsy maintsy makany tsika amin'ny atao amin'ny zavatra hafa le principe général de droit ny source de droit hafa raha fa tsy nde anatin'ny lalàna le izy de inona zay de anjarany deuxième année zany mamaly azy mpianatra taona faharoa amin'ny lalàna inona koa ny zavatra respectena na de betare aho na de sola na de mpanohitra na de pomba na de inona de tsy maintsy apetraka ny principe de présomption d'innocence na natao tondromolitra na nisinona na nisinona de tsy maintsy apetraka ao zany le trois éléments teneniko voalohany igny hoe feno le fepetra hanamelohana olona zay nao vao manameloka azy zay le présomption d'innocence amin'ny alalany didim-pitsarana zay avoaka ny fitsarana hoe feno ny élément légal nandika lalàna marina le olona de ao ny élément matériel tena izy marina ny nanao azy de ao ny élément moral tena intentionnel le izy he tena sitrapony nanao le acte de zay izy vao sazina nefa na zany na tsy zany de manana zohiaro-tena le olona anatin'le procès équitable zay de ny droit à une défense effective maka avocat izy de rehefa tsy manambola izy akana avocat de omena avocat d'office zay ny anatin'ny procédure na civile na pénale surtout pénale inona ny zavatra tsy anatin'izay nefa mbola anatin'le zala pénaliste reo mahafantatra an'izany ny antsona hoe personnalité de peine izy za manao le hadisoana no midinja sy mibaby azy rehefa feno le fepetra hibabeako azy fa tsy ny lafamiko na ny dadako na ny mamako na ny cousinko na ny zokiko na ny zandriko zay ny antsona hoe responsabilité pénale. La responsabilité pénale est personnelle. Nul n'est responsable que de son propre fait, Winwaza. Nul n'est responsable que de son propre fait. Ny zavatra ataoko no mahatompony andraikitra. Ary io zavatra efa nisy hatram'izay teto Madagasikara, surtout any ambanivolo, raha misy zanak'olona tadiavina ahiahiana ho nanao heloka de samborina ny ray aman-dreniny. De efa niteneniko fatriny ela zany savasavanareo depuis 2010 zany tabataba amin'ny Facebook eto hoe aiza ny principe de la personnalité de peine. Fa lasa manao otage tsika raha ny raha za zany nanao acte de ny raiko na ny reniko no entinao any poste de police any. Zay zavatra zay mila hazavaitsika eto amin'ity firenena ty. Fa misy ny responsabilité zay raisin'ny ray aman-dreny raha mbola tsy ampitaona ny zanany raha mbola mineur. De nefa na ny mineur koa de misy mineur tout court de misy ny mineur non émancipé ny fitenenana azy de misy ny mineur émancipé. Satria fa manomboka le bébé ndraiky izy de fa mineur émancipé izy manomboka amin'ny 16 ans izy 17 ans handray 18 ans. Zany zavatra zany mila avadibadika andray mandeha le lesona. Fa le baïonnette intelligente ry zalahy avereny ray mandeha ho tsika fonctionnaire rehefa misy baiko tsy mety de aza manaraka an'izany tsika fa ho sahirana eto. Fa sambatra ny firenena raha manana mpiasa-panjakana hendry, manana mpiasa-bahoaka hendry.
ka izay no anaovako an'ity video fohifohy ity mba hampisaintsainantsika hitadidizanareo ny zavatra teneniko hatram'izay. Mitoboka amin'ny namana administrateur civil satria mbola présidentareo aho. Aoka tsy ho avy amintsika ao anatin'ny corps des administrateurs civils. Ny fanafitohinana eto amin'ity firenena ity, ny hampijaly ny vahoaka, ny hampitaraina ny vahoaka, fa avelao ny sasany hanao any fa aza manaraka renirano maloto. Avelao tsika fahendrena no ampiasaitsika. Dia izay nianaratsika teny amin'ny École nationale d'administration publique, zay ny zavatra atao tanterahina fa tsy mandoritra casserole tsika. Fa lasa miteraka problème eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia lasa noho ny tsika no manimba zavatra marobe eto amin'ny firenena raha itsika ny tsy manaraka ny tokony harahina. Tsy anjely za miteny io fa mety errare humanum est hoy ny latin, l'erreur est humaine, fa ny fanohizana ny hadisoana de diabolicum hoy zalahy. L'erreur est humaine, mais persévérer c'est diabolique. Averiko farany, l'erreur est humaine, mais persévérer c'est diabolique. Errare humanum est. Ka zay tenenako tsika fa matoa tsika zany tafiditra anatin'le grand corps de olona manana fahaizana sy diplôme amin'ny fanandrify amin'izay ry zareo, de ndao tsika tsy hamotika ilay firenena. Tsy diratsika ny resaka politika fa resaka teknika ny tenenako eto. Fa raha fa manao ny asatsika 50% tsika mpiasam-panjakana, de à 50% zany mihodina ny machine administrative. De mba à 50% tsy mijaly ny vahoaka, tsy tokony avy amintsika no vesatra ho an'ny vahoaka, tsy tokony avy amintsika mpiasam-bahoaka ny hampavesatra ny vahoaka. De ny sasany moa zany hiteny an'izao hoe karanina manao an'izany, aza maka référence amin'ny zavatra diso. Rehefa diso de diso, de ny marina marina. Fa ny tokony toerana misy atsika de manompo vahoaka amin'ny asa andavanandro manaraka ny lalàna zay voasoratra ny lalàna, de tsisy pépin amin'ity tany fandalovana aty. De zay nanaovako le video nampiteneninareo, tsy mila miteny fa savasavao any alohany fa niteneniko daholo zany zavatra rehetra zany. De zay le izy. De misy miteny tsy miasa mahatalianao anaty birao zao, directeur des études de gestion des risques aho, ny asako manoratra, mijery ny texte, manao conception. Rehefa tsy faly anao de aza faly. Raha anao zao mandeha avy any tratrarao teo fa birao za manao ny video ty, ça fait partie de mon boulot, de mon travail namana. Ia ro mialy de izy ty na miafina moa anao tsy miseho tarehy satria zay de gestionnaire de risque. De mba tsy hapisy risque, tsy hapisy crise eto Madagasikara ny tenenako an'izany. Zany ny antsoina hoe prévention. Manao prévention tsika. Ato anaty birao za io de eto amin'ny FB ka mampianatra ka. Ngatapenanao, enao zany anisan'le fonctionnaire mpangalatra sy mpanao kolikoly enao matoa miteny raha ndre mampiadana ro mialy. Enao zany mety faly raha misy zavatra tsy manjary foana eto Madagasikara satria enao mieritreritra fa ny mpitondra ara-politika no mibaby ny zavatra tsy manjary eto, fa tsy fantanao hoe ny firenena sy ny vahoaka ny mibaby azy. Zay ny teneniko anao raha ndre mampiadana ro mialy. Raha fa tsy ampy bagage enao de mila penarina. Fa penarina anao nge zao de raha fa tsy takatra anao le izy de miala teo enao. Satria enao nge nampenarina. Tsy zaranao no mba penariko sy mandeha université tsony. Satria mety tsy todegny enao. Zaranao mba eto zany mampianatra anao. Ny antsona zao hoe personnalité de peine, élément constitutif de l'infraction zany. Sambanao zany nahenao an'izay raha ndre mampiadana ro mialy. Eto zany mampianatra anao. Mampianatra droit pénal enao za io de mba mihenoa de aza mianakendry hoe volam-panjakana eto amin'ny birao za io. Ato anaty birao. De zany nantsona hoe prévention. Satria catastrophe ny grevy. Catastrophe ny fifamonoana. Mba tsy isian'ny fifamonoana eto, mba tsy isiana grevy no anaovako prévention. Azonao tsara le izy. Fantako ny asako mamaky texte aho, de ty Facebook ty no ahafahako mampianatra anao. De
zay le baionety intelligente ny teneniko teo ry namana, mila mandinika tsy mieritreritra vao manatanteraka, hoe anaty texte ve ty, hanahira anahy ve ty sa tsy hanahira anahy, hanimba ny vahoaka ty ve sa tsy hanimba ny vahoaka, de mila ampianarina daholo ny olona rehetra mba hifampihay ny tsika. Hay